Mbola surblono vamajika ihany ianao amizao dago ambony maiky kolotsaina ngita épisode 5 phénomène anankiray top any anaty charte foana imiaja raha miarina arivo Villeneuve Saint-Georges Val-de-Marne 94 fantatsika amin'ny anarana ihany koa izy hoe Oboy sy ny ekipany izay hoe Waiboto dia manana style miavaka kely ao anatin'ny afro trap dia tendance ihany koa amizareo ny mumble rap miaraka amin'le autotune kely izay no manafananao amanarivo ny mpanaraka azy ary efa niarany asa tamin'ny olona kalaza toy ndry Ayana Kamura, Tiakola, PLK, Koba, Siri Georgia Smith ihany koa izy raha ny album no resana dia tena misy toy ndry Omega, Nokrari, Oliboy, Overboard, ny EP kosa toa ny Mafana, Holiside, Suicide. Raha ny single dia efa misy anankiray single d'or izay niarany asa tamin'ny Ayana Kamura. Le titre kosa hoe Cabeza, TTP dia single de diamant. Épisode 6 Tsew The Kid. Itsiry ralay arsedy anarana zato isanjato fa mozika zato isanjato avy amin'ny Itsiry ralay arsedy dia teraka tao Frantsa nandalo teto Madagascar ary niverina manoratra tanteraka ny zatovolahy ary rehefa mihaino azy ianao slow trap zany misy damso kely misy lampal kely fa enao ihany hoe zany ny tena hoe Tsew efa betsaka ny rakikira zay navokany toa ny diavolana justice ary le ray faran'izay efa mivoaka anarana Tsew zay pimaso kely am'le anarana gasy hoe Tsew ary Tsew The Kid dia anisan'ireo artiste tanora mana talenta manana vina andeha lavitra big up one Tsew The Kid.